Teny kely indray-mbava kosa mahakasika ny tontolon'ny fampianarana na hemitra hatramin'ny fahadimy-ambin'ny ny volana martsa ho avy izao ny fandraisana ny antota taratasin'ireo kandida maniry hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ity taona ity. Eto anivy ny ofisy ny baccalauréat Antananarivo raha tokony ny faharoa amby roapolo ny volana febroary lasa teo no ny farana izany. Ravakarandriamanala nanao fanadihadiana eo amin'ny sariny Stefana Razafy Mandimera. Na hemitra ho amin'ny fahadimy-ambin'ny ny volana martsa ho avy izao ny farafandraisana ny antota taratasin'ireo kandida maniry ny hiatrika ny fanadinana baccalauréat ty taona ity eto anivy ny ofisy ny baccalauréat Antananarivo raha ny faharoa amby roapolo ny volana febroary lasa teo ny tokony farany izany. Latsaky ny ampafolony monja ny mbola nahafeno ny antota taratasy izany hoe manodidina ny 3,000 eo monja ireo kandida efa nanatitra ny antota taratasy feno teto anivon'ity ofisy ny baccalauréat ity raha toa ka manodidina ny 5,500 alina teo eo ireo taratasy fisoratana anarana na fiche d'inscription nalain'ireo mpianatra na sekoly hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana janoary lasa teo fotoana izay nisokafa ny fisoratana anarana. Nisy ny fiovana kely teo amin'ny tety androm-panadinana satria dia ny fanadinana ampahany faharoa ho an'ireo sokady teknika dia ho tanterahana miloha izany hoe ny 12 ka hatramin'ny 20 ny volana aogositra ho avy izao afa-tsy ny andro ny 12 aogositra izay andro tsy hiasana. Ny fanadinana ho an'ireo sokady ankapobeny sy ny ampahany voalohany amin'ny sokady teknika dia ho tanterahana ny 20 ka hatramin'ny 13 aogositra 2024. Miverina manomboka amin'ny filozofia ihany zany ary miditra amin'ny fito sasany ny alatsinainy 20 zany io ihany miditra amin'ny fito sasany ankoatr'izay dia miditra amin'ny fito daholo ny talata larobia ny lakamisy ary ny zoma. Dia ny fivana manaraka koa misy zany le matière tsy nampanarahana loatra zany le matière mavesatra be fa nafanany elanelana vokatray dia misy miditra amin'ny roa ny ariva, misy miditra amin'ny ray sasany, misy miditra amin'ny ray. Io zany jereo tsara ny emploi du temps mba tsy ho tara fidirana ny tolakandro zany satria tsara marina fa raha tara fa efakady ny aorina ny fanombohan'ny fanadinana dia tsy mahazo miditra intsony. Tokony ho malina hatrany ireo kandida rehefa mameno ny antota taratasy fisoratana anarana raha ny fanamarian'ny tompony andraikitra. Ny kandida tsirairay dia tsy maintsy miatrika ny fanadinana ara-panatanjahantena na ny pratika izany ho an'ireo izay safidy izany na ihany koa ny teoria izany mba ho afaka miatrika ny fanadinana an-tsoratra.